Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko, misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny alehiben'ny fahasoavany dia nomeny tombonandro, havelomana, siainana, ary etsehana tahako zao isika. Misaotra azy isika ary eto dia mampahery sy manentana hoe ataovy zava-dehibe ny fisaorana an'Andriamanitra satria tsy haintsika zanak'olombelona ny mahay manampy ny andro iainantsika na dia segondra ray monja azy tsy hanao mihitsy zany tompoko. Marina marina izany ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka 12 ao andininy 15 ka hatramin'ny 20 hoe nisy lehilahy zay ray zay nahavokatra be mihitsy izy, tena nahavokatra be ary manana sakafo ampia tena hoe be de be ka na tsy miasa intsony aza izy dia amantonany dia afaka mihinana foana. De zao ny teniny ry fanaiko mitsahara mihinana misotro mifalia fa izao ny teniny nataon'ny tompo taminy ry adala anio alina no alainao aminao ny fanahinao ka ho aniza zay no arinao. Tsy afaka ny nandà mihitsy izy hoe miala tsiny fa tsy mbola tsy afaka ny andao anty tany teo satria na de ro tsy mbola nandrama kokory ary vokatra be dehibe izay no ariko ireo satria tsy avy amintsika olombelona ny mahavelona antsika eto ambony tany ity fa avy amin'Andriamanitra tompon'izao rehetra zao. Ambony zany mahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny mahita olona mahay misaotra azy noho ny fahavelomana nomeny. Mino sy matoka fa ho tahin'Andriamanitra manokana izany olona zany ka dia ataovy ny fisaorana tompoko. Manarak' zany miaraba anareo rehetra zay efa eo-potitra fahitalavitra ny tenako amty androany ity hoy aho hoe ahita sy atsapa an'Andriamanitra miasa eo aminao sy ny ankonanao ane ianao ka hitondranao ho amin'ny fahasoavana lehibe zao afatra entiko amty androany ity. Ny lohatenin'ny afatra entiko anareo moa zany androany de tsotra. Efa nomen'Andriamanitra ny olona manompo azy ny fandresena. Averiko indray hoe efa nomen'Andriamanitra ny olona manompo azy ny fandresena. Tao anatin'ny taona maromaro nanaovako ny asin'Andriamanitra tompoko no nahitako sy nahatsapako fa miady ho an'ny olony tokoa ny tompo'Andriamanitra ary mampandresy azy ka namora ny ady natrehana tam'izany nasarotra dia nasehony foana fa mahavonjy izy. Tena miainako mihitsy za zavatra tantaraiko aminareo zany ary ny mampahery de izao tsy mbatara izy ara-potoana ny famonjen'Andriamanitra omena azy ane ny voninahitra. Tsy zao rery ihany anefa no efa natsapa izany fa olona maro tamin'ireo olona nanaovako vavaka manokana no natsapa ny fahamarinana zany. Tena nataon'Andriamanitra nandray fahasoavana mihitsy izy taorina ny vavaka zay nataoko azy manokana. Mino sy matoky aho ry havana fa tian'Andriamanitra atsapa izany ankoa ianao sy ny ankonanao amty androany ity. Tian'Andriamanitra avoako mpandresy ianao malona ny ady na ny olana lehibe zay atrehanao. Noho zany raiso zao afatra entiko anao zao, raiso ekeo io reno fa ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra magaga eo aminao sy ny ankonanao. Tsy mba misy fizahatavan'olona mantsy ao amin'ny tompo'Andriamanitra tsy to fa ataony mitovy avokoa ny olona rehetra manompo azy. Koa raha misy baiboly ary eny aminao dia sokafy ao amin'ny Josoa 1:12 ka hatramin'ny 12. To zao no ny soramandry eo amboniny eno tsara nge
ny nandresena ny mpanjaka rehetra any Kanana avaratra sy ny nahazahoany Israely ny tany Kanana rehetra. Tsy ovakina daholo moa ny voasoratra fa sasatsasany ihany noho izy lavabe. Fa mialohan'ny anazavako ny tantara dia ampatsiahy anareo aho ny amin'ny zanak'Israely. Talohany nanafan'Andriamanitra azy ireo niala tao Egypta, le toeram-panadevozana, dia nilobava tam'izy ireo ny tomp'Andriamanitra fa amonjy azy ireo, anafaka azy ireo, ary hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Fomba fiteliko matetika moa de hoe lay tany be fitahina. De nambaran'Andriamanitra tam'izany fa tsy andeha irery akory ny zanak'Israely fa hiaraka aminy ny tompo na amin'ny andro na amin'ny alina. De zao anefa tsy ho moramora akory ny idirany zanak'Israely ao am'izany tany tondra-dronono sy tantely zany. Tsy ho moramora na dia miaraka aminy azy ny tompo'Andriamanitra tsy to, satria misy ady tsy maintsy atrehany ao, misy ady tsy maintsy atrehany ao. Reo mponina efa tao taloha mantsy dia tsy petrapetra-potsiny am'izao, tsy maintsy hanao zay azo atao ry zareo anoerana sy anakanana ny zanak'Israely mba tsy hiditra ao amin'io tany efa misy azo ireo io. Ry hafanao, rehefa mandinika aho dia mitovy am'izany mihitsy ny mahazo kristianina maro ankehitriny. Misy fanoerana sy fanakanana ny fitahiana natao azy, mariny zany. Misy fanoerana sy fanakanana ny teny fikasan'Andriamanitra natao ho tanteraka aminy am'izao vaninandro zao, mariny zany. Misy fanoerana sy fanakanana ny valimbavaka ka mahatonga amin'ny valimbavaka tsy mety tonga arak'izay na arak'izay andrasan'ny maro. Fa izao aza kivy zany mihitsy ianao ary za miemotra mihitsy, satria tsy maintsy misy foana ny ady raha mbola velona eto ambony tany ity isika kristianina. Fa saingy misy ny ady fa saingy efa nataon'Andriamanitra andresy ianao, nataon'Andriamanitra andresy ny olona. Tahaka zany mihitsy mantsy no nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely raha nandalo ady mafy ry zareo mialohan'ny hidirany ao amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Araka ny voalaza boky Josoa toko fa 2:20 ity mantsy dia nanao tambabe ny mpanjaka rehetra mba hiady amin'ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany. Nanao tambabe zareo mba hanohitra sy hanakana ny zanak'Israely tsy hiditra ao amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely zay ny nolazain'Andriamanitra hoe omena azy ireo ho lovany. Nanao tambabe ry zareo fa saingy resy mora foana teo anatrehany zanak'Israely zany mpanjaka maro be zany. Tsy ny zanak'Israely anefa no niady tam'izany fotoana zany, fa Andriamanitra mihitsy no nampandresy azy. Mazava aminao, ataoko fa mazava aminao lay tantara tsotsotra nambarako teo. Toy zao ary ny voasoratra fandao vakitsika ny 14 aloha. De nivoaka izy ireo sy ny miaramilany rehetra teo aminy, de olona maro be toy ny fasika eny amoron'ny ranomasina ny amarony ary ny soavaliny sy kalesiny dia maro indrindra. De nivoaka izy rehetra maro be toy ny fasika eny amin'ny ranomasina ny isany. Mazava aminao nga mazay voasoratra zay. 15. Ary rehefa nivory ireo mpanjaka ireo de nandeha izy hiady tamin'ny Israely ka nitoby teo amin'ny rano miroma. 15. De hoy Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra azy fa rahampitso toy izao no hanolotra azy rehetra ho faty eo anatrehan'ny Israely, traingony soavaliny ary dory amin'ny afo ny kalesiny. Mazava ny voasoratra, afatra avany an-danitra. Aza matahotra ianareo izy izy, fa izao Jehovah Andriamanitra reo no hanolotra azy ireo hoe ho anatrehanareo, hoe ho an-tananareo, ataoko resa nolonareo rehefa valy be dehibe ireo. 17. De nandeha Josoa sy ny vahoaka rehetra mpanafika teo aminy ka tonga tapoka taminy teo amoron'ny rano miroma dia namely azy
ary jehovah nanolotra azy teo an-tanan'israely zay namely azy ka nanentsika azy hatrany sidona lehibe sy hatrany misy refota maima ary hatramin'ny rano loasany misy pa atsinanana dia namely azy izy mandra-patsy nisy niangana na de ray akory aza namely azy izy mandra-patonga ny fahavalo rehetra tsy nisy niangana na de ray akory aza nefa de hoe tahaka ny fasika eny amy ranomasina ny isany ry avanao amafisiko ny teny nambarako teo hoe nanao tambabe ry zareo fahavalony zanak'Israely fa saingy resy mora foana teo anatreny zanak'Israely izy ireo tsy ny zanak'Israely anefa ho iao no naigniady tam'izany fa Andriamanitra mihitsy no nampandresy azy ireo mazava be ny tantara ny tantaraiko teo ry havana zao ny tena ataoko aminao androany efa nino sy nandray an Jesosy ve aloha ianao efa manana an Jesosy ho tomponao sy ho mpamonjy anao ve ianao ary efa nahazo toerana ao anatinao ve Jesosy raha eny de ho iaho hoe aza mety kivy aza memotra mihitsy ianao fa nasarotra niady atrehanao na mory na marobe ny isa fahavalo na vitsy na manao ahoana sy manao ahoana ny heriny sy ny fahefanjany fahavalo zany de zao ihany miady ho antsika olony ny tompoandriamanitra ary nataon'Andriamanitra andresy ny olon'Andriamanitra na ny olon'Andriamanitra tany aloha be tany na ny olon'Andriamanitra am'izao taonjato misy antsika izao ahoana olo Paoly apôstôly any amy Korintiana voalohany toko 12 andimy fafito amy 20 efa intsika tsy enjera angamba zay teny zay hono voasoratra isorana ny Andriamanitra rain Jesosy Kristy zay nanome fandresena antsika amin'ny alalany Jesosy Kristy zany hoe no Jesosy zay efa ninonao nekenao ho tompo mpamonjy nomenao toeranao anatinao dia mametoky ny tompo Andriamanitra tsy tompo fa noho i Jesosy io dia amoakanao ho mpandresy izy amoakanao ho mpandresy izy ry havanao manentana sy mampaheranao kristianinao ao androany satria ho iaho maro amy kristianina no tsy mahatsapa hoe mampandresy azy manoloana ny ady atrehany ny tompoandriamanitra ka dia mampahery sy manentana anao aho tsy vitsy amy kristianina mantsy no tsy mahatsapa fandreseny zany izy eo amy fiainana ary tsy vitany hoe tsy mahatsapa fotsiny fa tsy manatena ny andresy mihitsy izy zay ny tena marina tsy ao amy mihitsy ny finoana na ny fatokina fa afaka moka azy ho mpandresy ny tompoandriamanitra tsy manatena andresy izy satria efa zatra resy tena mampalehibe ny toy zany ry havana malala tena mampalehibe mihitsy kristianina tahaka zany tena mampalehibe satria efa mba nandray an Jesosy izy efa mba mivavaka mafy izy fa saingeny teo ihany teo resy ihany izy tsy mivany ny olana efa mivavaka ho azy ny mpanompon'Andriamanitra fa saingeny teo ihany teo mbola resy ihany izy mbola tsy vai ihany ny olana ry havanao ho iaho aminao androany tsy normaliny zany tsy ara-baiboly izany satria raha ny voalazan'ny baiboly no jereny dia natao andresy foana ny kristianina na mafy miady na mory na manaona sy manao ahoana ny hery sy ny fahefana anana fahavalo na be de be ny fahavalo na vitsy de zay ihany hoe natao andresy hatrany hatrany ny olon'Andriamanitra anisan'izany ianao zay mahita sy mandreha am'ty androany ity fa matoa resy ny olon'Andriamanitra ry havana malala dia ao raha misy antony ao voalohany am'izany mety tsy mbola nandray an Jesosy tamin'ny folo rehetra ianao na mety efa nandray ihany ianao fa saingy efa niala tao aminao Jesosy Kristy ny fahafantaranao an'Andriamanitra mantsy na ny fanananao andraikitra ao anaty fiangonana anankiray de tsy midika hoe
efa nandray Jesosy anao na efa manana Jesosy ao anaty na hoe mbola mitoetra simonina ao anatinao Jesosy. Eto nefa de manambara amitsika rehetra fa tsy misy azon'Andriamanitra atao mihitsy raha ohatra ka tsy mbola ao am Jesosy ianao, na ihany keo hoe tsy mbola manana an Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao. Ka dia hoy aho hoe dinio tsara ny mombanao am'ty androandroany ity. Efa hainao angaman'ilay tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy no lalana. Tsy misy makany am'ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Ary ny ray ihany keo tsy afaka manao na inona eo fiainantsika raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Ka dia aza mamita teny anao na manamary teny fa dinio ny fiainanao hoe efa nandray an Jesosy ve anao, efa manana Jesosy ve anao, mbola monina sy mitoetra ao anatinao ve Jesosy hatramin'ity androany ity. Faharoa, mety hoe nanota ianao na mbola manota mandrakakehitriny kanefa tsy fonao ialana izany fahotany zany, na tsy mbola nibebanao raha ny marina. Mazava be mantsy ny fitsipiky ny baiboly, tsy mahazo manota ny olon'Andriamanitra, tsy mahazo manota ny olon'Andriamanitra. Zao no voalaza any amin'ny boky n'Isaia 9:2. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ny sofiny tsy landalovana fa mare. De amin'ny 2 fa ny eloka reo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Zany hoe ny Andriamanitra zay ivavantsika amin'ny alalana fononan'i Jesosy de Andriamanitra manana tanana mavonjy, manana sofina mare, ary Andriamanitra mampandresy arabaky teny ny olona zay manompo azy. Fa matoa tsy tanterako ny fiainan'ny olona manompo azy zany fandreseny zany, de ao raha arak'ilay teo tery aloha, anisan'izany ny fahotana. Ohatra efa nisy ao anatin'ny baiboly zao ny voalaza ato amin'ny Josoa 7 voatantara ato fa resy teo alohan'ny fahavalony ny zanak'Israely ndray andro. Tena nahakivy an'i Josoa mihitsy le faresena nisy teo amin'izy ireo, satria am' Josoa de tsy natao ho resy zany ny olon'Andriamanitra na ny vahoakan'Andriamanitra, fa natao andresy na inona ady olana eo anoloana. Fa ty amin'ny tindra mandeha ty dia resy ry zareo. Inona ny antony? Satria nanota tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Zao ny voalaza amin'ny Josoa 7:10. De ho Jehova tamin'i Josoa, mitsangana nahoana miakoaka toy zao ianao, efa nanota ny Israely ka nivaty amin'ny fanakeko zay nandidiko azy. 11. Mitsangana manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandra-pamaraina, fa zao no lazain'i Jehova Andriamanitra Israely, eo aminao misy zavatra efa voaozina ry Israely eo, ka koa tsy majanona eo alohan'ny fahavalonao ianao, mandra-panaisotrareo ny zavatra efa voaozina tsy hoe ho aminareo intsony. Zany hoe mandra-panaisotrao zany ny zavatra ratsy nataonao teo natren'Andriamanitra, de tsy araka aminao mihitsy ny tomb'Andriamanitra ka hoe anome anao fandresena, na de efa nilobava sy nametoky aza izy. Zay mahatonga ny teny tery aloha hoe tsy mahazo manota ny kristianina. Mila mibebaka ianao raha ohatra ka natsapa hoe nanota, fa miandry anao anao zany etsika zany ny tompo am'ty andro anio ity. Riavana malala, raha mbola iandrandra ny fandresena avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ihany ianao, manoloanao zao zavatra manjoanao zao de tsotra, tsy mahazo manota ny kristianina, tsy mahazo mijangajanga ny kristianina, tsy mahazo makavadin'olona ny kristianina, tsy mahazo mampirafy ny kristianina, tsy mahazo misoloky volan'olona kristianina, tsy mahazo manao tahaka ny fanaon'ny olona eto am'ty zao tontolo zao ty, mandiaraka ny sainy sy ny nofiny ary ny filany ny kristianina. Ny mampalahelo nefa de izao, raisiny olona ho tony zavatra maivana, zany zavatra ambarako zany, manamary tena no ataony maro, raisiny hoe zany ny fahalemeko, zay ny mba fahalemeko. Ny sasany ray, ny sasany amin'ny kristianina izy zany, ratsy fo, mankahala, tsy mamela heloka, mpamaly faty,
fa hotana avokoa zany rehetrarehetra zany ry havana malalo satria ny fampianaran Kristy de manazava fa tsy natao iaina amin'ny fiainana tak'izany a ny olon'Andriamanitra na ny kristianina ka de hoy aho hoe mila miaiky mifadosoanao ianao androany ary mila mibebaka amy zavatra ratsy rehetra nataonao raha ohatra ka mbola hitady ny fandresena avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ihany ianao fatelo fototra iray mahatonga kristianina tsy mety mahazo fandresena ihany koa ity ambarako manaraky ity ino tsara fototra anankiray hoy aho mety tsy mbola niala teo aminao am'izao maha-kristiana anao zao ny fanaratsy mpanao sakana mety hoy aho tsy mbola niala teo aminao amy maha-kristiana anao ny fanaratsy mpanao sakana ity fatelo ity no anisan'ny tena olana lehibe satria raha ny hitako dia maro amy kristianina no tsy malala fa mbola misy fanaratsy mitoetra eo amy fiainana de lay fanaratsy karazan'lay mpanao sakana tsy azo ny olona tsy azo no an-tsaina ny fisin'zany eo amy fiainana no heveriny hoe fizantoetra foana ny tsy fombiazana nisy teo aminy ny tsy fetezana nisy teo amy fiainana no heveriny hoe fizantoetra foana reo karazana olana mifamafao eo aminy kanefa tsoroko aminao fa misy am'ireny olana lehibe mianjady amy fiainantsika kristianina reny misy am'ireny tsy fombiazana ireny ny ao ambadika dia fanahy ratsy mpanao sakana ijoro vavolombelona aminareo ndre mandeha nisy rahalahy anankiray avy any amy fiangonana rahavavy rehefa nandre ny toriteny nataoko tahako zao izy de tonga saina ary nanapa-kevitra ny eo tamiko de no tantarain'io rahalahy io tamiko fa rehefa miasa hony izy dia heritaona ihany dia voaroka na manala tena fa tsy zakany ny atmosfera ao am'ilay toeram-piasana de eny izy tsy anasa indray de rehefa mahita asy izy de tak'izay foana no mitrango eo amy fiainana heritaona ozy izy de voaroka ao na manala tena de ndray mandeha asa izy mahita asa tena tsara ary mba karamatsara fa saingy inona ny tranga voaroka ndray izy tamin'io toeram-piasana nisy azy io de tateoriana ndray izy de nahita asa azo lasaina hoe nafapo azy fa saingy rehefa ny fampidinika tao amy toeram-piasana heritaona tateoriana ny asana de nanapa-kevitra fa ajanona amin'ny asany io lehilahy io zany hoe androka mpiasa ny orinasa de izy no lohalisitra zay oroana am'izay fotoana zay ary zay no natonga tapa-kevitra hoe tsy mazava amiko ity zavatra manjoa ty ka dia andeha ho any amin'ny fiangonana refy androndrakely io aho iona amin'io pastera io de rehefa niona tamiko izy de za zavatra iny no tantarainy tamiko ka rehefa no tantarainy tamiko ny tantaram-piainana de azoko avy hatrany ny tena fototry ny olana teo aminy fototry ny fiainany resy lava hoe tsy maritra amin'ny asany manala tena na voaroka azoko tena nazava-be tamiko mihitsy satria ny mafy be tamy mantsy de zao izy ao anatin'ny lohalisitra oroana kanefa mbola nanany banky vola tsy maintsy anefa ny vola ny banky de verevitra izy hoe aiza nandoavako ny volan'ny banky io aiza no anefako ny volan'ny banky io satria tam'izany fotoana zany izy de hoe nindram-bola tamy banky fanao pole de chair reny kanjo tsy nety ihany ko lay asa fipina nataony de io izy anefa vola amin'ny alalany karaha manio mafy be tamy zany zavatra zany hoe raha voaroka eto aho de hoana ny fomba anefako ny vola isaorany efa Andriamanitra fa rehefa mivavaka ho azy de nampandresy azy Andriamanitra izy zany no anisan'ireo olona nandray fahasoavana tamin'ny alalany vavaka nataoko de inona ny tranga tafahoana tam'le mpampiasa azy izy tafatraka tam'le mpampiasa azy
de inona ny ty mazo anao ty no manjonitra be ohatr' zao anao ohatra ny endrika kivikivy de nitantarainy hoe mana olanao izy izy a fa tsy voaefako ny volambanky fa ohatriny zany de nitantarainy teo de zao ny tena le mpampiasa taminy za vely ty olana maniatsy mitenatra am'izay de nomeny le mpampiasa azy ny vola zay vola ambony tsy voaefa tany amy banky ary nomena tsy ho averina teo izy vao gaga hoe fa maninona fa iza moa aho no tsy averina ny vola fa omena vola mamay-poanao kanefa zaho ao anaty lolositra oroana hoe sorona tsy asa ato itsony de tate oriny andray a de nanangana orinasa anakiray fandrony io toeram-piasana io de rehefa mivory zareo tompony andraikitra tao de hoe iza nataontsika gérant de mbola io lehilahy io indray no voatendry hitantana an'le orinasa tena resy lahatra mihitsy izy hoe naninona tsy mba niaina tahaky zany aho tany alohabe tany fa heritaona de miala na heritaona de voaroka fa naninona aho no lasa manana fiaina tahako zao ankehitriny satria tsapany fandriamanitra no nampandresy azy satria resy tosika ny fanaratsy mpanao sakana ry avanao io fanaratsy mpanao sakana io ny fotoky ny olana misy amin'ny olona maro ka matoka kristianina tsy mety mivoaka mpandresy mihitsy noho zany tsy maintsy ahirika ny fanaratsy mpanao sakana raha te ho tafita ianao tena misy io fanaratsy mpanao sakana io lafa be moa ny fampianarana ohatra am'zany reo daniela any amin'ny daniela toko fafolo ady faroambe folo ka hatramin'ny ty faefatra ambe folo nisy fanaratsy nanao sakana valim-bavaka mba tsy tonga teo aminy tak zany any ko paoly apôstôly any amy tesalonianina voalohany toko faharoa andy favaly ambe folo voasakana izy na de efa nikasa indroa manatelo ary a amanky ny fiangonana anakiray ary mandraka kehitriny de mbola manao ny asany io fanaratsy mpanao sakana io ka io no mety ny fisina io no mety mahatonga anao tsy mety mivoaka mpandresy ho famaranako miafatra de zao tsara aminao tompoko tsara aminao ny miona aminay ato amin'ny fiangonana refy androtra kely ahafanay manorevitra anao ary mivavako anao dridridrindra ahafanay manafaka anao raha toka mbola misy fanay ratsy mpanao sakana eo aminao akoatra zany tsara aminao ihany keo ny mamonjy ny fotoam-pivavana zay karakaranay fiangonana refy androtra kely satria ny finoanay de zao miaso anaty ny fotoam-pivavana zay ataonay ny tompo andriamanitra mitondra fanafahana amin'ny alalan'ny toroteny amin'ny alalan'ny vavaka ataonay izy ary eto de manentana fa tsy hoe famonjena fotoam-pivavana ndray mandeha na indro fotsiny no ataonao fa tena toizo mba farafaratsiny mitrindray volana misesy de tsy ho tapaka mihitsy anao amonjy za fotoam-pivavana zany fa asoanao zany ry avana malala ahatsaranao tongava araky voasoratra io ny alahady fidirana voalohany fito sasany faharoa amby folo fidirana fahatelo amin'ny raha ora sasany ny andavany andro any keo tongava isika ny talata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasany avokoa reo misy atrany ny vavaka fanafahana ny dera ny voninahitra de ho an'andriamanitra irery any na ataon'andriamanitra andresy ny olon'andriamanitra anisan'zany ianao zay mandray a am'izao fotoany zao ka dia aondre lohanao fa ivavaka aritsika apetrao ny fonao tananao na raha afaka mandoalika de mandoly vavaka tsika tompoko ry tompo andriamanitra rainay malala rainay masina zay ny an-danitra misotranao a fa afaka nitondra ny teninao tamy ty androandroany ity nilaza tamin'ny olona fa sitraka ao andriamanitra ny anome fandresena ho andre olona zay efa tonga ho am' jesosy ho andre olona zay manompo anao ko am' ty androandroany ity tompo mamindra fo aoka manginy ny olona ianao ataovy mahita fandresena izy malona zo olana ady atrehan'izao amin'ny anarany jesosy ataovy mahita fandresena izy ary raha ny fanaratsy mpanao sakana ny fototra didiko zany fanaratsy mpanao sakana zany zay matoka ny fandresena tsy voarainy olona miala amin'ny anaran' jesosy misaotra raiko omena anao ny dera ny ajary ny voninahitra amin'ny anaran' jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo halleloia amen zay zany tompoko no fotoanatsika tam'ty androandroany etya ka dia manamafy aho hoe aza atao amban-javatra ny fionana aminay sy ny famonjena fotoam-pivavana ao ny fiangonana refy androtra kely mba hahafanay manorevitra anao sy mivavaka ho anao fa asoanao zany ahatsaranao zany ka dia raha so tompoko
manao velomanareo amin'ny herin'ray. eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndra kely